miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompon'ny fiainantsika marina ve Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana izao dia be dia be ny olona milaza ho kristianina ary tsara izany nefa vitsy ny tena mena ny fiainana maha-kristianina. Rehefa tena dinianao ny fiainan'ny olona maro, ilay korotana sy ilay ady sy ilay zavatra mitrango eo amin'ny fiainana izay hitadiavan'ny vahaolana, angatahany torohevitra, ny tena fototry ny olana dia izao mbola tsy mipetraka mihitsy ny mahatompon'i Jesosy Kristy. Tsy mbola tena iainan'ny olona ilay mahatompon'i Jesosy Kristy. Nefa ry havana zava-dehibe ny fanekitsika any Jesosy ho tompo eo amin'ny fiainantsika. Ho tomaso hoe tompoko sy Andriamanitro. Ary izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera 2:7-10 fa mana-masina ny Kristy ho tompo am-ponareo. Zava-dehibe io. Mandray an'i Jesosy ho tompo eo amin'ny fiainanao io. Rehefa miresakantsika hoe Jesosy ny tompo dia misy zavatra efatra tokony ho tadidintsika mandrakariva. Ny voalohany dia izao ilay hoe tompoko, izany hoe fanajana. Tena fanajana ny dikan'izany. Tsika mampiasa ny teny hoe misaotra tompoko, eny tompoko. Ary tsika koa dia mampiasa ny hoe tompoko lahy sy tompoko vavy, izany hoe maneho fanajana. Ary izany tokony tadidintsika mandrakariva ny amin'ny hoe i Jesosy io Andriamanitra io. Na dia sakaizantsika aza dia Andriamanitra io. Eo kipetraka foana ny fanajana azy rehefa mandray azy ho tompo ny fiainanao ianao. Izany hoe rehefa manome zavatra azy dia oka izay tena tsara no atolotra ao azy, ho fanajanao azy. Rehefa manao fotoana aminy dia oka ianao maro-potoana ho fanajanao azy. Rehefa mandray zavatra aminy dia oka ianao hisaotra sy hankasitraka mandrakariva ho fanajanao azy satria izay ny dikan'ilay hoe Jesosy no tompoko, fanajana izany. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia ny hoe tompony. Izany hoe midika indray izany hoe fananan'i Jesosy Kristy ianao, propriétaire. Rehefa manaiky ianao hoe Jesosy no tompoko, dikan'izay Jesosy izany no tompon'ny fiainanao ray manontolo. Any Jesosy ianao, efa novidiny teo ambony azy fijaliana ianao, azy ianao. Fananan'i Jesosy mandehandeha ianao. Io zavatra rehetra ho pelatananao io tsisy anao tsony io. Izay ny dikany. Fa any Jesosy daholo ary mila manaiky an'izany tsika. Rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompo, raha mbola miteny ianao hoe Jesosy ny tompony, dikan'izay Jesosy zany ny tompon'ny vatanao, Jesosy zany ny tompon'ny volanao, izy ny tompon'ny safidinao, izy ny tompon'ny zavatra rehetra. Fananan'i Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Ary nisy tanora ry havana nijory vavolombelona tamiko, azo ny tsara mihitsy ny dikan'ilay hoe fananan'i Jesosy Kristy izy. Hoy izy manao hoe tamin'ny 440 taonako pastera no nanekeko an'i Jesosy ho tompon'ny fiainako. Ary tamin'izay andro iray indrindra no nilazako manao hoe manomboka androany any Jesosy ny vatako, tsy avelako viraviraina izaniza intsony. Ary tena zany mihitsy, any Jesosy ianao, aza vela ho viraviraina izaniza intsony. Tandremo tsara ny fiainanao, tandremo tsara ny volanao satria mpiandromby vola vita ihany ianao. Jesosy daholo ny tompon'ireo rehetrarehetra ireo. Ary tena izy no manao azy amin'izay tia nanaovana azy. Izay ny faharoa. Ny fahatelo dia izao tompoina, izay koa ny dikany. Izany hoe maître, fahefana indray ny dikan'izany. Izany hoe izy ny tompon'ny fahefana rehetra. Rehefa jerevanao ny dikany hoe maître io amin'ny teny, amin'ny dictionnaire dia izao hoe personne qui commande. Izany hoe ilay olona izay tompon'ny fibaikona eo amin'ny fiainana mihitsy. Dia Jesosy Kristy izany ny dikany. Raha ohatra ianao ka mandray azy ho tompon'ny fiainanao. Tsy izay tianao atao intsony fa izay tiany atao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia tsisy adivarotra, tsisy alaroalaro, tsisy fepetra, fa tena manaiky ianao. Mipetraka tanteraka mihitsy manaiky hoe izay tiany Jesosy Kristy no ataoko amin'ny zavatra rehetrarehetra. Izay teneny no arahako, ny feoany no enoko, ny fibaikona avy amin'ireny ihany no arahako. Tsy meno ny satana intsony ianao rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainanao. Tsy ny feoan'ny satana intsony izay mitoana anao amin'ny zavatra ratsy intsony, fa ny feoan'i Jesosy Kristy amin'izay no enonao sy tanterahanao rehefa manaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainanao ianao. Ary mila mandray an'izany fanapa-kevitra goavana izany sika. Miteny manao hoe manomboka androany dia izay tiany Jesosy amin'izay no ataoko. Izay feoany amin'izay no arahako satria izy no ekeko ho tompoko. Izay ny fahatelo. Ny zavatra faefatra farany izay tena mahafinaritra indrindra ry havana amin'ity hoe Jesosy ny tompon'ny fiainantsika ity dia izao ilay hoe tompon'antoka, tompomarika, tompon'andraikitra. Izany hoe fiantohana. Jesosy no miantoka anao. Tompon'andraikitra feno amin'ny fiainanao izy satria efa nomenao azy ny fiainanao, ny raisiny. Dikan'izay izy zany no tompon'antoka zato isan-jato amin'ny fiainanao. Tsisy tokony hampanahanao intsony.
ary zay no mahatonga ny fiainantsika mikorotana satria mbola itsika foana ny tompon'ny familiana ny fiainantsika fa amin'ny fotoana anankiray zay anomezanao ny familiana ny fiainanao ho an'i Jesosy Kristy dia amin'izay fotoan'izay no miadana ianao satria miala eo amin'ny volant ianao dia mipetraka eo amin'ny devant izy moa ny sambatra kokoa le mpamily ve le chauffeur ve sa le olona mipetraka eo amin'ny devant le olona mpamily anie tena sahirana miasa saina aiza ny lalana aiza ny andehanana hatramin'ny code de la route sy ny rehetrarehetra tsy maintsy eritreretina daholo ny tanana mihetsika manino fa le olona mipetraka eo amin'ny devant tena mahakaina ary zany no ambarantsika androany aza miasa saina sy miasa lobeny amin'ny fiainanao io ianao fa eke ho tompon'ny fiainanao Jesosy Kristy dia omeo azy ny familiana azy avelao izy no hitondra azy amin'ny sitrapony fa rehefa tena manaiky an'i Jesosy ho tompon'ny fiainantsika isika dia mipetraka ny fitsaharana mipetraka ny fiadanana sy ny fifaliana satria izy no mamily izy no tompon'antoka izy no miandraikitra ny zavatra rehetrarehetra zanako kosa izy sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany miandraikitra izy satria azy ianao tompona andraikitra izy tompo marika amin'ny zavatra rehetra izy ary zany no tena fifaliantsika izany ko dia aza misalasala amin'ity anio ity raiso Jesosy ho tompo ny fiainanao fa zava-dehibe zany ary safidy mankadiry zany fanapa-kevitra goavana zany tsy azo raisiraisina fahatany satria tena midikany hoe ametraka azy ho ambony indrindra ianao midikany hoe tompo io amin'ny teny grika dia hoe kurios avy amin'ilay teny hoe kuros midikany kuros zany amin'ny teny grika dia hoe suprême zany hoe faratapony dikan'izany zany dia hoe ajainao amin'ny fomba faratapony izy dikan'izany zany dia ny hoe tomponao izy fananana ianao ray manontolo ary ny dikan'izany zany dia hoe ny fahefana ambony indrindra faratapony eo amin'ny fiainanao dia omenao azy ny dikan'izany dia hoe ny fiantohana ny fiainanao amin'ny lafin'ny ray manontolo dia izy daholo no miandraikitra azy aza misalasala ry havana raiso Jesosy ho tompo ny fiainanao fa raha tanteraka zany dia ho hitanao ny fiadanana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra raha nahazoanao izay video izay dia zarao amen.